Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity sabata fahafelo ny volana oktobra ity misotro an'Andriamanitra hatrany isika fa mbola nitahina nandritra n'iny herinandro iny ka nomena izao andro fitsaharana izao. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofon'aina an'io dia hivavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao zahay. Ianao ilay miahy ny ainay ary koa manambara ny fitiavanao manokana amin'ny alalan'izay rehetra ataonay sy ny mombanay rehetra. Misotro anao ihany koa izahay satria eto aniranay mandrakariva ianao ary mitaona anay, manitsy ny dianay ary koa mankahery anay. Tahanao amin'ny fomba manokana izahay mba ho eo amin'ny lalana izay natorinao anay ary aoka mba ho fitahiana ho an'ny hafa tokoa ny androm-piasanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe mpiaro. Alaina amin'ny Salamo 7:12 manao hoe: Andriamanitro vantolampiko, ialofako sy iapingako, ary tandroka famonjenahy sy fiarovana avo ahy. Amen. Velom-pisaorana ny Tompo aho fa tsy mba navelany tsy ho fantatsika ny fomba azahoana ny fitahiana. Fa koa ny Koritiana 2:4 sy ny 7 dia ho hitanao fa vao amin'ny fitina manontolo ao izany resaka izany. Fa koa ihany koa ny nanantonan'ny mpinambe apôstôly sy ny nanateran'ny fanatitra teo atongany ka nitalaony ambavaka fantatra mba handraisana ny fanomezan'izy ireo. Rehefa manetsika ny fony vahoakany amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra dia manjary hitany ireo zavatra ilaina ho fanatanterahana an'ity asa ity dia hisy fandavantena ho tohanam-potsiny ny fanomezana hanohanana ny fitorinany hafatra ho an'izao. Raha misy mihevitena fa mahafoy betsaka ho an'ny asa dia aoka izy handika ny sorona nataon'i Kristy ka nanomoizan'ny aino ho azy. Voaheloka ho faty ny taranak'olombelona, saingy nitafy ny maha olombelona ny zanak'Andriamanitra ary tonga teto amin'izao tontolo izao mba hiaina sy ho faty eo amin'ny toerantsika. Tonga nohitra ny tafiky ny anjelilavo izy, tsy maintsy manana mpiaro isika ary ilay mpiaro antsika rehefa tonga dia nitafy ny maha olombelona. Tsy maintsy hiara-ny fakapanahy tahaka an'izay nanjo ny olombelona mantsy izy mba hahitany an'izay ahazoany manafaka ny mpivavaka amin'ny fakapanahy. Tsy niaraka tamin'ny anjely marobe Kristy raha tonga teto amin'izao tontolo izao. Nilaozany ny mahampanjaka azy sy ny satroboninahiny, nialany ny toerany mahampanapaka ambony azy ary tonga mahantra ho antsika izy mba hampanankarena antsika ny fahantrany. Niaraka tamin'ny rainy nanao asa fandrafetana izy ary tamin'ny mpanatanterahana no nanaovany zavatra rehetra. Nanome tsiny azy ireo namany indraindray noho ny fiangaliany fantatra. Moa ilaina ve ny hosarotiny toy izao ireo? Saingy niasa tsara hatrany izy mandra-pahalavy ny asany arak'izay azo atao. Avy eo dia niandrandra izy ka namirapiratra amin'ny fahazavany lanitra ny endriny ary dia menatra foana ireo mpitsikera azy. Tsy mba nitahiry andolo-pony na namaly faty izy raha nomeny tsiny fa nanomboka niventy salampy kosa ary raha mbola tsy tonga saina akory ireo mpanome tsiny azy dia indro efa mihira miaraka aminy koa izy ireo. Ny fiainan'i Kristy rehetra dia taratry ny fitiavany, taratry ny toetrany ary ninona zavatra miseho dia tsaro fa tsy mba nahita an'i Kristy namaly faty ianao fa nitory fitiavana mandrakariva. Ny rariana dia mba ho kristiana mitory fitiavana ihany koa ianao, ekena fa mety misy ny zavatra manafitoina fa aoka ny fitoniana dia ho aminao mandrakariva ary aoka ny fanahy masina hiasa mandrakariva ao anatinao. Amen. Ry Tompo-Andriamanitra io, ianao ilay mpiaro anay, ianao ilay tompon'ny fahasambarana, ianao ihany koa ny tompon'ny fahamarinana ary ianao ihany koa no fahombiazana tsara indrindra. Mangataka aminao izahay mba ampianarinao mba hiaina tahaka an'izany ihany koa
Tianay raha honenanao tokoa ny momba anay rehetra ka eo amin'ny tontolo rehetra izay misy anay ne Tompo, dia aoka ianao no hita taratra. Mamelany fahadisoana sy ny elokay fa izahay izao dia tsy mendrika ary tena tsy tomombana avokoa izay rehetra ataonay. Androany izahay te hiezaka rapitso izay solafaka. Miangavy anao Tompo hanome ny hery rehetra. Miangavy anao taritarana anay, ianao ilay tsy manam-petra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miaro